Mbola ijanona eo amin'izay sehatra ny baolina kitra izay antsika iresaka ny ekipa nisy Michel kosa indray izay misokatra moa ny fifindran-toerana amin'izao fotoana izao ary dia nahazo mpilalao vaovao zareo avetsy Amparibe. Mpilalao telo tokoa no nalain'ity ekipa ny AS Michel ity hanatevin-darana azy indray amin'ity fifaninanam-pirenena ao avy ity zany dia tsy moa izany fa Leonard sy Bob izay avy eo amin'ny ekipa ny AS Ademar eo ihany koa i Jimmy izay nilalao atao amin'ny ekipa ny AS Fanil tamin'ny herinandro iny moa no nampahafantarana sy nandraisana tamin'ny fomba ofisialy zany an'izy telo mirahalahy ireto. Mba ho fanamafisana sy ho fanatsarana ny ekipa dia naka mpilalao telo ny AS Saint-Michel antaranja baolina kitra sokajy division voalohany. Ny alarobia tolakandro teo ary no nampisehoana any Leonard avy eo amin'ny AS Ademar, Bob avy eo amin'ny AS Ademar ary Jimmy avy any amin'ny AS Fanilo. Hiampy indray araka izany ireo kalaza ilalao ao amin'ity ekipa tompon-daka lefitra ny ligina Nalamanga ataona teram-24 ity. Raha ny fahitana ireo safidy telo ireo dia samy no amafisina daholo ny toeran'ny vodilarana sy ny irakiraka. Nandritra ity fotoana nampahafantarana azy telo lahy ity ihany koa no nahalalana fa isy lohalarina iray hanamafy ny ekipa ny Saint-Michel atoato. Tanjona amin'izao fakana mpilalao vaovao izao raha nambaran'ny filohan'ny club Alfred Randria Manampisoa sy Guillaume Ramilson ny ampiakatra hatrany ny avy teknika. Izany natao dia mba ahafahana miandrandra ny fibatana ny anarana mahatompony amboara sy tompon-daka nasionaly. Raha toa ka totosa moa izany tanjona goavana izany dia nampanantena ny mpakafy baolina kitra eto Madagasikara ny mpitantana ny mpilalao ao amin'ny Saint-Michel fa hitondra avy ny voninahim-pirenena any amin'ny fananana iraisam-pirenena izay atrehany. Efa lazaina mialoha teo moa zany misy ny fanamafisana ny mpilalao, fanatsarana ny zareo zany misy naka olona zany atao anatin'ny mercato anamafisana ny mpilalao. Zavatra hoenjehana moa zany no voa zany sy ny hoe ampiakatrakatra ny voan'ny zareo zany. Dia aiza ho aiza ny préparation an'le coupe sy championnat zao ho an'ny SSM manokana? Ny préparation an'ny coupe sy ny championnat zany eo am-piomanana anazy mafy na ny ankizy manao baolina na ny mpanazatra na ny filoha ny club akory. Tanjona ho an'ny SSM amin'ity saison ity? Ny tanjona moa raha ihany ny tanjona mba hoe championnat de Madagascar izy mba andeha ivelany izy mba haritraritra vao mihitsana fa sy dia mihitsana premier tour dia efa mihitsana. Tetsy ankilan'izay kosa dia nandray ireto namany tamin'ny kafaliana ireo mpilalao efa tao amin'ity ekipa ity. Tamin'izany indrindra ary no nilazany tsy resy fa tsy toy ny ranony kopa izy ireo ka tonga namana vao mavomavo fa andray kafaliana ireto namany vaovao ireto.